tafiaraka indray isika ao anatin'izao fandarina izay ampiatranonao ny radio Asisi izao. Misatranao an-trano noho ny fahaliananao sy ny faharetanao miaraka aminay. Ny resaka isika omaly momba ny famokarana ny voaloboka fa natsidika teo ihany koa ny tombony ara-pahasalamana izay mety ho azo amin'ny fihinanana voaloboka. Androany indray isika dia hiresaka hoe inona avy ireo akora mety ho hitantsika ao anatin'izany voaloboka izany. Fantatrao ve fa ao anatin'ny voaloboka 100 grama dia ny atsasak'izay dia ahitana rano avokoa. Ny siramamy hita ao anatiny dia 9.30 isan-jato ary ny menaka ao anatiny dia 20 isan-jato ihany. Hita ao ihany koa ny azota dia 9 isan-jato izany ary 4 isan-jato kosa ao anatin'izay 100 grama izay ny akora mineraly ary 2 isan-jato fotsiny ihany ny tavy hita ao anatin'ny voaloboka. Fantatritsika rehetra moa fa ny voaloboka dia tena tsara tsiro ary betsaka ny mankafy azy. Ny zavatra mahafinaritra ihany koa dia betsaka ary maro ireo sakafo izay azo karakaraina amin'ny voaloboka fa tsy ho resahantsika aloha izay androany fa manasanao indray hanaraka ny fandaharana rahampitso. Aoka ho fenona ny fanahy izay indray no lohanteny iompana ny famelabelarina izay hoentin'ny pasteur Mamirakoto Arjaona amintsika amin'ity takariva ity raha tiantsika ny toetra ao amin'Andriamanitra. Famelohan'izay nefa dia andeha atolotra ampitiavana antsika tsirairay avy ny hiran'ny groupe Alson izay mitondra ny lohateny hoe toanao riraiko dia aorianan'izay dia andray an'ny pasteur isika. Marina Curira
ry havana malala fifaliana ho antsika indray ny tafaraka eto androany fantatro fa tianao ty fandarany ty matoa ianao manaraka azy ary za manokana dia tena mentanentana mihitsy eto ampanaovana ny fizarana n'izao fandarana izao miaraka aminao satria tena tsaroko faly ny foko noho ny amaminy tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika eto hivavaka isika aloha mialohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Ray ny masinao any an-danitra, ankasitranay indrindra ianao satria nomenao ny teninao. Teninao ilay manamasina anay, manamasina raha toa ka hampiarina sy iainana eo amin'ny fiainana. Ary faly indrindra izay Andriamanitra satria afaka handeha araka ny teninao noho ny fahasoavanao, noho ny hery ny fanahinao masina. Ary mikasika an'izany hery ny fanahinao masina izany mihitsy no resahana amin'ity androany ity araka izay voalazan'ny soratra masina, angatahana ianao mba hanatrika feno ny fotoana hiasa manokana aminay rehetra izay tafaraka eto amin'izao fandarana izao, mba hanananay fotsotra, mba hahafahanay mandray ny afatra izay tianao menanay androany. Angatahana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravy malala, nisy fanambarana anankiray indray mandeha nataon'i Jesosy izay tsy fantatra aloha ireo mpianatra izay nandre mivantana an' Jesosy ny teny azy, fa za mampianatra amin'izao fotoana izao miaino ny tapany voalohany amin'io fanambarana io dia ohatra ny somary sahiran-tsaina kely aho hoe inona marina no tena tiany Jesosy ambara. Jaona toko 4:12 dia ny 7. Jaona toko 4:12 ny 7. Fa izao milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Tsika moa zany zao tsy tafaraka, tsy mba nahita an' Jesosy niaraka tamintsika mivantana tamin'ny fiainantsika tetỳ ambonin'ny tany. Fa ireo mpianatra ireo tena niainana izany izy. Dia ireo mpianatra ireo mihitsy nitenen'i Jesosy hoe andeha ary mahatsara anareo ny fialako. Inona ny antony? Fa amin'ny lafininona sa amin'ny fomba fijery ohatry ny ahoana nahatonga an'i Jesosy nanao an'izay fanambarana izay. Dia izao ny toin'ilay fanambarana. Mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahiko ho aty aminareo izy. Mazava amintsika zany eo misy fifandraisany amin'ny fiasan'ny fanahymasina sy ny firotsahan'ny fanahymasina, ny andraisantsika ny fanahymasina, ny fandehanan'i Jesosy, fandaozan'i Jesosy ny mpianatra tamin'ny fotoana io. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao, milaza tamin'ny mpianatra Jesosy hoe tsara kokoa anareo ny miaraka amin'ny fanahymasina, miaraka aminareo eo amin'ny fiainanareo, toy izay miaraka amiko izaho lay olombelona izay tonga nofo, mitafy nofo, na dia miaraka mivantana azitsika. Ry havana malala, io fomba fiasan'ny fanahymasina sy ny fiarahan'ny fanahymasina miasa amintsika io no tena zava-dehibe ho resahantsika androany. Irinao ve ny tena hoe ho vonina amin'ny fitsenanan'i Jesosy ka ho vonina foana mandritry ny fotoana rehetra, na roviany Jesosy na roviana no tonga. Irinao ve ny ahita n'Andriamanitra hiasa amin'ny alalanao, hanao fahagagana amin'ny alalanao. Irinao ve ny tena hoe mifoha ny fiangonan'Andriamanitra, mifoha tena fifoazana tena izy. Ravina malala, raha eny ny valin'izay rehetra izay ny tsy ambara telony dia ny fanahy masina.
feno ny fanahy masina ianao, feno ny fanahy masina aho, feno ny fanahy masina isika. Nisy torohevitra manokana, antso manokana nataon' Jesosy indray mandeha. Hitantsika ao amin'ny Lioka 12 zany antso ary tena tsindriny Jesosy mafy mihitsy. Vakitsika nge Lioka 12, vakitsika manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 17. Ary hoy izao aminareo, mangatà dia omena ianareo, mitediava dia hita ianareo, dondony dia hovohana ianareo. Fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no hovohana. Fa iza moa aminareo zay ray rangatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary rangatahany hazan-drano no hanome azy mena rano ho solon'ny hazan-drano, ary rangatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo zay any an-danitra no hanome fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Eto zany dia mazava ny fanahy masina no resahan' Jesosy eto, ny amin'ny andraisantsika hanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Dia misy asa irahan' Jesosy ataotsika, nanaova ny tena antso manokana mihitsy hoe mangatà. Efa nyteny izy hoe mangatà dia omena, dia mbola nampiny hoe mitediava dia ahita, dia mbola nampiny hoe dondony dia hovohana. Hitanao amin'izany ve fa tena manizingizina mafy mihitsy Jesosy, tsindriny mafy mihitsy fa isika tokony hisy asa tena entitra mihitsy ataotsika. Ny antso Jesosy mba hanaovantsika an'izany, mba handraisantsika ny fanahy masina. Ary mbola nampiny izy rehefa aveo hoe fa izay mangataka no mena, ary zay mitady no ahita, zay mandondona no hovohana. Raha malala, tena fanarian'i Jesosy mafy raha tena hangataka ny fanahy masina isika. Tena mangetaeta mihitsy ny fon'i Jesosy raha mba handray an'izany fanahy masina izany isika. Anana an'izany fanahy masina zay efa nomaniny mba homena atsika izany. Ary hitantsika fa mbola nitsindriany Jesosy tamin'ny alalan'ny ohatra hoe eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zavatra tsara ho an'ny zanakareo. Tsisy mihitsy ray aman-dreny etỳ an-tany hanome zavatra ratsy ho solon'ny zavatra tsara zay nangatahany zanany aminy. Ka maika ve fa nindrainareo zay any an-danitra hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy, zay mangataka aminy. Ravana malala, misy fanariana ve zany zao anatinao? Raha io antso manetriketrika nataon' Jesosy io fotsiny, niteraka fanariana atao anatintsika ve zany hoe Jesosy hangataka ny fanahy masina aminao? Ay ve ka tena ianao mihitsy no miantso ary maniry fatratra ny mba ahazoko ny fanahy masina, dia atosika ao mafy mihitsy mba hangataka aminao ny fanahy masina. Misy andalan-teny anankiray ihany keo amin'ny Jaona 7 ovakitsika ihany keo, fanambarany Jesosy ihany Jaona 7 vakitsika manomboka amin'ny 17. Ary amin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaeta dia aoka izy hanantona ahy ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy onony rano velona hiboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Rehefa niresaka ny amin'ny hanomezany azy, hanomezany fanahy masina ho an'ny mino azy Jesosy, dia zavatra anankiroa nambarany ozy hoe zay mangetaeta
zay mangetaheta de aoka izy anatona ny mangetaheta zany olona efa atao hoe efa misy manery azy, efa tena misy fanariana miredareda mihitsy mba ahazo, mba hisotro. De hoy Jesosy aoka izy anatona. Dia nisy fanambarana faharoa nataony hoe hoariny amin'ny onony rano velona zay miboiboika avy ao anaty ny fanahy masina zay efa omeny Kristy ho an'izay mino azy. Ravina malala mba matsiaro mangetaheta ty ahazo an'izany onony rano velona miboiboika ao anaty zany ve ianao, lay fanahin'Andriamanitra, lay fanahy masina zay natonga ny Kristy ny teny hoe mangata te diavo dondony dia hovoany anareo ny amin'ny andraisanareo an'izany fanahy masina izany. Ary eto zany de hitantsika fa le hoe mangata tsy hoe mangata ndre mandeha de ampy zay, na le hoe raha misy mangetaheta de aoka izy hisotro ndre mandeha de ampy zay. Raha jerevantsika ny eo amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra ny andiny fahaenina amby folo. Korintiana faharoa toko fahaefatra de ny andiny fahaenina amby folo de zao novakitsika. Andiny fahaenina amby folo, ary tsy ketraka izahay fa na de mihalevina aza ny toetra ivelany de avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Ravina malala, tamin'ny Andriamanitra namorona ny fizara-potoana dia anisan'ny napetrany ny hoe andro anankiray, misy hariva de misy maraina. Fa ny tena ho tsindritsika eto izao, io fizaram-potoana napetrak'Andriamanitra io tsy hoe ny andro iasana de ny hariva sy ny alina hitsarana fotsiny, fa eo amin'ny lafin'ny fiainantsika indrindra eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra de misy antony goavana ray lehibe io. Eto zany ny soratra masina de milaza hoe avaozina isan'andro ny toetra anatiny, ny ara-panahy isan'andro. Noho izany zany lay fangatahana ny fanahy masina io de mba tonga azy ho zavatra mitohy, mba hitohy manana ny fanahy masina, tsy hoe androany aloha nangataka be deaibe de mahazo fatra ny fanahy masina be deaibe androany de mahavita ao anatin'ny herinandro aloha zay na ao anatin'ny 10 andro na tsiry avy malala. Isan'andro dia ilaiko ny mahazo antoka fa nomen'Andriamanitra, nofenoin'Andriamanitra ny fanahy masina ny tsirairay avy. Ary Jesosy ihany koa de mbola nanamafy an'izay eo amin'ny liko toko fa 7:17 ny amin'ny fanarahantsika azy. Lioka toko fa 7:17. Ary hoy koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tanaraka aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka ahy. Isan'andro, mandaha-tena isan'andro, manaiky hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Eto zany zao ny tena zava-dehibe mba tonga n'ilay fanandramana mitohy ny amin'ny hoe feno ny fanahy, fenona ny fanahy, ny amin'le hoe mandray ny fanahy masina. Mangata de omena ianareo fa zay mangataka no omena, de ilaitsika ny manao an'izay asa izay isan'andro. Ravina malala, nampahafantarin'Andriamanitra antsika zany satria ilaitsika ny tena miaina amin'ny tena voalaza ny soratra masina mihitsy. Tsy hoe indraindray aloha mba somary atahoana fa mba varimbariana aloha tamin'iny fa androany aloha zany anao an'izany androany. Omaly tsy nanao, fakomaly tsy nanao, asa indray rapitso zao raha afaka anao. Tsiry avy malala, isan'andro aoka ho izay ny vaindohan-draranao voalohany indrindra. Ilay Efesianina toko 5 ny andininy 17 mariantsika ihany ho tsindritsika ihany fa io ny fototry ny lohateniny izao resadresaka ataontsika androany zao. Efesianina toko 5
dia izao ny voalaza eo amin'ny 9:20 ary aza ho mamindovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy. Matoa voasoratra ao ny teny hoe aoka ho fenoina ny fanahy dia azon'Andriamanitra tanterahany zany ary nyresantsika teo fa tena ilayntsika mihitsy zany, fenoina ny fanahy isaky ninona, isan'andro, isam-potoana. Amin'ny maraina mamaky an'io andin'io dia aoka ho fenoina ny fanahy. Raha pitsondray aho mamaky an'io andin'io fo maraina aoka ho fenoina ny fanahy, fa tsy hoe ny fenoina ny fanahy androany dia raha pitso aho iteny hoe efa feno aho maly Jesosy fa tsiry ava-malala, ary tsy hoe amin'ny maraina fotsiny aza ny fenoina ny fanahy tamin'ny maraina mandritry ny tontolo andro aho dia mbola ny foa mampanahiko mifandray amin'ny lanitra mandrakariva ary mbola mametsovetso Andriamanitra fenoy ny fanahy masina ao. Mandritry ny hariva, eny mandritry ny alina, mandritry ny fotoana rehetra ho fanirian'ny foko ny hoe ho fenoina ny fanahy. Azontsika atao tsara mandritry ny asa mandrarahantsika sady miresaka amin'ny olona no mivavaka amin'Andriamanitra, manao vavaka mangina, Andriamanitra fenoy ny fanahinao ny foko, ny tenako manontolo, ny momba rehetra ho feno ny fanahy masinao, ny isaky ny miova toerana, miova zavatra atao, miova olona iresahana sy ny sisa dia ny foa mampanahiko misandratra any an-danitra any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Andriamanitra fenoy ny fanahy masinao. Zany ry havana ny atao hoe olona tafaray tanteraka amin'ny Kristy amin'ny fomba mitohy, tsy miovaova, ohatra n'ilay sampana tafaray amin'ilay fotom-poloboka. Dia hoy Jesosy hoe tomoera amiko. Rehefa niteny izy hoe aoka iray amiko ianareo dia nampiny an'ilay voambolana hoe tomoera, mitoera eo, tsy miala eo intsony, na dia iray segondra aza na dia ampahana segondra aza, fa miray amin'ilay fotom-poloboka. Ny zavatra hojerentsika manaraka, zay zany mikasika an'ilay antso manokana nataon'i Jesosy ny amin'ny hoe mangatà ny fanahy masina fa izay mangataka nomena. Jerentsika manaraka indray, nisy fameperana manokana mihitsy nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Asan'ny apôstôly toko 1. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra fa dia isika zany zao manana tombontsoa nomena Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny masina handrehany zany teny izany. Asan'ny apôstôly toko 1. Andininy 4. Ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasanana ray izay farenareo tamiko izy. Namepetra Jesosy aza miala eto Jerosalema mandra-pahazonareo ny teny fikasana izay fanlazaiko taminareo. Dia mbola namafisiny inona io eo amin'ny andininy 5, inona izay teny fikasana zay, teny fikasana mikasika ninona fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Herin'Andriamanitra avy any an-danitra omena antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary io hery io no entintsika mitondra ny tenantsika, ny fiainantsika rehetra mba ho vavolombelon'Andriamanitra, ho vavolombelon'ny heriny, ho vavolombelon'ny fitiavany, ho vavolombelon'ny hatsarany. Ny fanahy masina no hanome antsika n'izany hery zany. Ry havana malala, fanirianao ve ny anehoan'Andriamanitra ny heriny mahagaga amin'ny alalanao, amin'ny alalan'ny fiainanao? Tsotra, aoka ianao mba handray an'izany hery zany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ataovy ny tari-dalana fepetra sy nireo toromarika rehetra nomeny Jesosy, arao zany mba handraisanao ny fanahy masina, dia hitanao fa anatanteraka an'izany fahagagana maro be eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fahagagana miampy fahagagana
isan'andro ataovy zay azona antoka fa feno ny fanahy masina ianao. Averiko indray mandeha azo tanterahany zany matona mpanantenany zany ny tompontsika, tombontsoantsika zany zao a no iaina dia ahitany zany fahatanterahany zany. Indray mandeha Jesosy tena nao fanambarana fizarana fahatelo. Zao ny fanambarana nataony Jesosy indray mandeha Matthieu 5:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Eo amin'ny andininy 17 mantsy dia hoy Jesosy hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ahoana zany le hoe miambena? Fanahino an'izany imbetsaka ianao, fanahino an'izany isika. Ahoana ilay hoe miambena? Vakitsika hatramin'ny andininy voalohany le Matthieu 5:20. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijinina 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitrela ny mpampakatra dia samy rendrena avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamatona alina dia nisy antso hoe indri ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangany ireo virijiny rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omekely amin'ny solika ireo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namaly ka nanao hoe so tsy ampy ho anay so anareo fa mandehana mankany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virijiny teo ka nanao hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo. Ravana malala teny Jesosy hoe miambena ianareo teo amin'io fanoharana mikasika ny virijina 5 adala. Le virijina adala, inona moa no nampiavaka azy? Inona ny tsy nitovizany tamin'ilay virijina endry? Samy virijina zareo, samy mitondra fanala, samy nirehitra ny fanalany. Tsy nampitovy azy, tsy nanana solika fitaiza izay maneho ny fanahy masina. Ravana malala, tianao ve ny anaraka an'io tenin' Jesosy hoe miambena? Tianao ve ny aharitra ho vonina rehefa tonga Jesosy dia ho isan'ireo virijina 5 endry vonina? Tsotra ny lesona omeny Jesosy eto, ny fanahy masina. Ny fanahy masina. Ravana malala, aza atao atsirambana, aza afa-po ny amin'ny hoe isan'andro ianao dia manao ny asan'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, dia isan'andro ianao efa mba manao fitompovavahana ao an-tokantrano, isan'andro ianao mba efa mandinika soratra masina sy ny sisa. Vaindohan-draharaha, tokony ho vaindohan-draharahantsika isan'andro, hitalao amin'Andriamanitra ny fanahy masina, mba ho feno ny fanahy masina isan'andro. Raha tena hanao an'izany ianao dia hitanao fa ho vonina ho isan'ireo izay aharitra amin'io laharana io, na roviany Jesosy na roviana no tonga, na fohy na lava ny mbola andro iainantsika eto amin'ity fiainana ity, dia ho isan'ireo izay vonina hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra ianao. Ary raha tena manao an'izany dingan'izany ianao dia hitanao fa ho maro koa ny hafa handray hery avy aminao, ary dia ho tonga amin'izany dingan'izany ihany koa izy. Dia isika rehetra samy zanak'Andriamanitra, feno ny fanahy masina, joro ho vavolombelony, mamita ny andraikitritsika isan'andro amin'ny andavanandro miaraka amin'ny fanahy masina, ary ho vonina hitsenan'i Jesosy rehefa ho avy izy. Ravana malala, averiko izany ilay fanontaniana napetrako teny am-boalohany. Tianao ve ny mba ho vonina amin'ny fiavian'i Jesosy dia aharitra amin'izany laharana izany?
tianao ve ny ahita an'Andriamanitra, anao fahagagana amin'ny alalanao. Fahagagana tsy hoe rehefa mba nisy indray mandeha, fa mandritry ny fiainanao dia miasa amin'ny fomba maro Andriamanitra manao fahagagana. Tianao ve ny ahita ny fiangonana tena ifo? Tsotra ihany. Mazava ny lazain'ny soratra masina, aoka ho fenoina ny fanahy ianao. Dia atombohy izany zao, petraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana zany ny hanombohako an'izany. Ravina malala ny fomba tokana hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra sy hangatahantsika ny fanahy masin'Andriamanitra mba hirotsaka amintsika dia ny fivavahana ataony tena manokana isan'andro. Raha vao mifoha ianao, ataovy programa vaindohan-drarahanao mihitsy ny mitolona mivavaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra ô, aoka mba ho feno ny fanahinao androany, fenoy ny fanahinao androany. Ary ilay teny hoe tolona mivavaka, mitoloma ianao, manaova tolona mivavaka, tsy ampiny hoe mivavaka fotsiny, fa ilay tolona zany dia mahatsiaro mihitsy ianao fa nandresy. Ka dia izao noho izy, mivavaha rehefa tena mahatsiaro mahazo hery ianao, fa tena nomen'Andriamanitra anao tokoa ny fanahiny, dia zay zany vita ny tolonanao. Androany, mandritry ny tontolo andro, dia tehiriza ao am-ponao ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mangina, vavaka misandratra tsy miato any amin'Andriamanitra, mandritry ny asa mandraranao, mandritry ny asa fanompona, mandritry ny fifaneraseranao amin'ny hafa, mandritry ny fiainam-pianakaviana. Tonga ny rapitso hozy Jesosy hoe avaozina isan'andro ny toetra anatiny. Manaova indray fotoam-bavaka ianao manokana hanombohanao indray ny tontolo andro rapitso. Aoka mba ho atao loha laharana zany, aoka tsisy atao atsirambana ny zavatra rehetra, dia ho hitanao fa ianao ilay tena zanak'Andriamanitra voatahy manokana amin'ny androm-piainanao rehetra ety ambony tany. Ianao ilay sampana miray amin'ilay fotom-boaloboka, ary dia mitondra voa, amboarin'Andriamanitra isan'andro ianao, dia ho tanterahan'Andriamanitra hoe sampana rehetra izay mamoa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Tiako raha hiara hivavaka tsika ry havana malala, hitondra mivavaka n'izany lesona ny raisitsika teto zany. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izahay fa omenao taridalana manokana mba hahafahanay mandray famelombelomana, ary indrindra tena ho vonto ny fanahinao masina, ho tena zanakao, mba hatateraka an'ilay hoe izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fantatro Andriamanitra fa ny teny taminay rehetra izay nanaraka n'izao fandarana izao ianao tamin'ity androany ity, ny teny tamiko ianao, ary ny teny tamin'ireo havako rehetra izay manaraka n'ity fandarana ity ihany koa. Engany Andriamanitra, mba ho tena ho fitahiana ho anay tokoa izany teny narahanay teto zany, satria tena ho feno ny fanahy isan'andro izahay. Ampio izahay mba ho fanandramana eo amin'ny fiainanay isan'andro ny ho fenoina ny fanahy, ary ianao kosa angatahako mba hanatanteraka eo amin'ny fiainanay ireo teny fikasana rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay feno fanahy masina. Inoko Andriamanitra fa ho tena zava-misy eo amin'ny fiainan'ny mpiaino rehetra zany, satria izahay dia efa ampiatra anao an'izany fanandramana izany isan'andro, eny isam-potoana. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.